lalana profesora Zafy Albert tontosany maraina teo ny fitokanana. Misy fitanilana ny rafi-pitsarana ny fifidianana hoy ny avy eo anivony Hetsika Roy. Tsena vaovao Anosy Be manohana sy mankasitraka ny tetikasa ny mpivarotra. Tranany izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinale izao. Miaraba tompokila, miaraba tompokivavy, tonga soa tamin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tagnatin'ireny lohateny-baovao ireny dia nisy ny lanonana bevata izay nentina nitokana na ny lalana nampitondraina ny anaran'ny filoham-pirenena teo aloha sady rain'ny demokrasia tsy iza zany fa ny profesora Zafy Albert. Tonga teny antoerana moa ireo olo-manakaja sivily sy miaramila izay nasaina tamin'ny izany ary enikaja ny commune Antananarivo renivohitra izay tarihan'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana tamin'izany fitokanana izany satria anisany angadina nanana an'izao lanonana tamin'ny marandray teo izao. Hoaratsika ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny rindratsariny Manora Andriamalala. Toy izao ny soratra eto amin'ny takelaka. Lalana profesora Albert Zafy filoham-pirenena tamin'ny 1993-1996. Misokatra tamin'ny fomba ofisialy ny lalana mankany amin'ny fampihavanana sy ny demokrasia tena izy tamin'ny alalan'ny fitokanana ny lalana nampitondraina ny anaran'ny filoham-pirenena teo aloha ny profesora Albert Zafy. Ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny filan-kevitra munisipaly no anisany vinahitana ny angadina nanana tamin'izao lanonana izao manoloana ny fangatahan'ny mpiaradia tamin'ny filoha profesora Albert Zafy sy ny ankohonany ary ny mpirai-donakafo. Ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana no nisantatra ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena tamin'ny alalan'izao fanapahan-kevitra ampitondra ny ampahandalana iny amin'ny anaran'ity filoham-pirenena teo aloha ity izao. No amafisin'ny filohany Antoko-Kitana Tabera Andriamanantsoa izany nandritra ny kabariny. Manana ny lanjany teo amin'ny tantaram-pirenena tokoa manko ny profesora Albert Zafy no izy efa filoham-pirenena teo aloha no sady rain'ny demokrasia ihany koa. Tombokilahy sy tombokivavy, tsy zoina amintsika intsony fa olo-manga teto amin'ny firenena malagasy ny profesora Zafy Albert. Efa filohan'ny repoblika izy fa akoatran'izay andraikitra ambony efa nitaniny izany dia profesora nitsabona ay izy ary mpikambana tao amin'ny akademia malagasy. Ho an'ny mpiray tanin-drazana aminy dia rain'ny fampihavana-pirenena izy ary rain'ny demokrasia ihany koa. Ny firehekevitra momba ny fampihavana-pirenena dia nivoiziny sy navotra ny hatrany tamin'ny sehatra maro satria fantany fa mahasoa ny vahoaka malagasy izany. Izany antony rehetra izany no manomezantsika voninahitra azy amin'ny ampitondraina ny anarana an'izao lalana izao. Tafita amintsika ny afatra androany izay nampitaina mikasika ny fampihavana-pirenena sy ny demokrasia. Izay no hevitra izao lanonana fitokanana izao fanomezam-boninahitra ny président Zafy Albert izay lehilahy nijoro sy nizara ny soatoavina na resy lahatra azy. Fa izao lanonana izao koa no andraisantsika malagasy ny afatra sy ny andraikitra amin'ny anoizantsika ny lalana nanosoritana ho antsika malagasy. Ny fisian'ny lalana profesora Zafy Albert dia voarakitra sy hipetraka ho an'ny taranaka fara-mandingy. Ankehitriny ara dia tonga amin'ny fotoan-dehibe isika izay anokanana ny lalana profesora Zafy Albert ary hijerentsika ny takelaka izay mitondra ny anarana.
fankasitrahana no nasetry ny zanaka faralahin'ny profesora Albert Zafy raha nisolotena ny fianakaviana izy nandritra ny lanonana fitokanana. Daty manan-tantara eo amin'ny firenena ny 14 Jolay hoy izy. Nanehoany malagasy jiaby avy amin'ny lafivalonynosy fa zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny fanatanterahana ny fampiavana-pirenena tena izy izay ny adin'ny rain'ny demokrasia fatratra fony fahavelony. Tsy tontosy izao lanonana izao raha tsy teo ianareo mpitondra fanjakana maefa indrindra ianareo manam-pahefana ankehitriny ao amin'ny komina Antananarivo. Singanina manokana amin'izany ianao Ramatoa Lalao Ravanomanana be ny tanàna no Antananarivo renivohitra sy ireo mpiaradia aminao. Ianareo ao amin'ny filan-kevitra ny tanànany Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ianareo mpiaradia sy mpiray donakafo tamin'ny nangataka ny ametrahana ity anaran-dalana ity. Manolotra fisaorana feno anareo rehetra ny totona fotsy na androna masaka izao lanonam-pahatsiarovana Mateo tia sy mampietsi-po izao zahay fianakavian'ny tompokilahy président professeur Zafy Albert. Enikajy amboninahitra ny reninay vadina velany sy zahay zanany telo mianadahy miaraka amin'ireo zafikeliny. Toy ny fary lavavany ny fisaorana ka tsy lany amamiana. Tonga nanotrina ny lanonana fitokanana ny lalana profesora Albert Zafy tamin'ny maraina ny alarobia fa 14 ny volana Jolay teny Ivandry sy alarobia iny ny solotena ny ray aman-dreny ara-panahy eto Madagasikara ny avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny ministry ny atitany ny avy amin'ny CRN sy ny antoko kintana ary ny mpiray-donakafo sy ireo mpiaradia tamin'ny filoha profesora Albert Zafy na ny teo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fitsaboana izany na ny teo amin'ny tontolo ny politika. Tsy tazana teny an-toerana kosa na dia solotena iray aza avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika. Midika ve izany fa tsy mbola vonona ny roso amin'ny fampiavana-pirenena ny mpitondra ankehitriny sa tsy manan-danja amin'ity fitondrana ity ny fampanjakana ny demokrasia tena izy sy ny firosoana ho amin'izany fampiavanana izany. Hijanona eo amin'izay loha hevitra izay ihany atsika nisy ihany koa tamin'ity niany ity ny fanararaotana mamerina mampatsiahy ny zavanisy sy ny fahatsiarovana navelany izany iray ny demokrasia izany. Nisy moa ny vitsivitsy tamin'ireo mpiaradia tamin'ny profesora Zafy Albert fony fahavelony no naneho hevitra makasika an'izay fahatsiarovana ny iray ny demokrasia izay. Hoaratsika vetrany. Ampevanina amin'ny tantarany malagasy, ampevanina amin'ny fombany malagasy, horainy malagasy. Zay ny inglanana iny zany. Manomboka zao zany dia afatra amin'ny fitondram-panjakana. Ndao re hoy fivoriam-be mihitsy. Anokafasika zany lalana demokrasia zany sy ny lalana ho an'ny fampiavana-pirenena ho an'ny malagasy. Fotoana zao anovasika an'izany. Dia isaorana ny vahoaka malagasy tandroany. Isaorana ny ben'ny tanàna Antananarivo. Isaorana ny vahoaka Antananarivo nanome an'ity lalana ty. Zahay ato amin'ny CRN dia mino zahay fa manomboka androany dia andehana amin'ny demokrasia tena izy asika, andehany amin'ny fampiavanana tena izy. Raha misy Mandela ny Afrika du Sud, misy président Zafy eto Madagasikara. Mbola eto asika taranana anoy an'izany tantarana zany. Ny fahatsiarovako amin'ny professeur Zafy Albert izany tadidinareo angamba fantenako dia anisan'ny olona niaraka niasa taminy tamin'izao tao amin'ny conseil supérieur de contrôle. Zay conseil supérieur de contrôle zay mbola tsy nisy président république hatramin'izao nasa nametraka an'izany raha tsy izy ireny ihany. Inona moa dikany hoe conseil supérieur de contrôle dia le hoe les hommes incorruptibles du président na hoe les incorruptibles du président izy mbola nasa nametraka an'izany hatramin'izao. Za mametraka fa hoe na dia misy ary le recouvrement des avoirs illicites hatramin'izao mbola tsy misy fanatantarahana an'izy. Kanefa kosa io lehilahy io dia sa nametraka an'le conseil supérieur de contrôle les incorruptibles du président. Ka noho izany zaho anisan'ireo olon'ireo dia
mametraka ny finoko sy ny fitiavako sy fiderako amin'ny olona lahatra amin'izao satria navita so ary manana ary sy mijanona ary mipetraka tamin'ny fahamarinana foana olo io tena lehilahy nanana fahamarinana mihitsy ny lehilahy iny ka noho izany raha mametraka androany hoe Tsangambatra lalana anankiray atao amin'ny anarany dia zany mendrika dia mendrika lavitra an'izany mihitsy professeur Zafy Albert satria betsaka ary tsara ny vitany tamin'ny firenena zany litritra zany dia mbola mampiseho toetra izay tsy ananantsika firy amin'izao fotoana izao indrindra aveliko amin'izao fotoana izao tamin'izany nisy satria marina fa be dia be ny ohabolana ataontsika malagasy hoe amin'ny fahaizana sy ny fandraisana sy ny fahamarinana dia hoe ohatra anankiray amin'ireny ny ohabolana hoe tranona tsy misy varatra izay tsy manana elofany fa amin'izao fotoana izao miova ohabolana io dia fahitako azy dia hoe tranona tsy misy varatra izay tsy manana mangalatra ka ohatran'izay le toetra amin'izao fotoana izao tokony amboarina satria tsy tokony izay le izy fa ahitsy sy hoentina fahamarinana hatrany hatrany fa any Bruxelles renivohitry Belgique ny filoham-pirenena teo aloha sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny izao niona tamin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny vondrona Europeana izy ary tamin'izany ary ilay solombavambahoaka Europeana teo aloha i Louis Michel no anisany niaraka taminy sy manampy azy amin'izany Edena Eliasy Erzora Jonarvon mitatra izay vaovao izay amin'ny mahafilohan'ny antoko-panohitra tiako Madagasikara sy ny mahafiloha-pirenena teo aloha azy dia niaona tamin'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny vondrona Europeana Andriamatoa Marc Ravalomanana ny maraina ny talata 13 Jolay 2024 tany Bruxelles isan'ny votoaton'ny fiaonana ny fampahafantarana sy ny fanamafisana fa antoko-panohitra ny antoko tima manomboka izao ary mijoro ara-dalàna sy manana ny sata mifehy azy ankoatr'izay ihany koa isan'ny horesahany rotontany mikasika ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara tsy aivina fa atahorin'ny ireny fametrahana ny antota taratasy maantoko-panohitra ny antoko tima ireny dia nahazo sitraka avy amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena na ireo sehatra mivohy ny politika eto Madagasikara ny antoko tima isan'izany ohatra nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ny 14 Jolay lasa teo izay nanasana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nanamafy ny masoivo frantsay nandritra ny fandraisam-pitenenany fa tena zava-dehibe ary ilaina eo amin'ny firenena ny fisian'ny antoko-panohitra matanjaka mba ahatafapetraka marina ny demokrasia efa nisy ihany koa ny fanomezana toromarika ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny antoko tima fa tsy fanoherana bonitolo fotsiny no atao fa fanoherana manara-dalàna mitombona ary ara-drariny mety hisy ny tsikera saingy tsikera mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena izany ho mpitondra teny ny vahoaka ihany koa ny antoko-panohitra raha toa ka misy ny tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fitantanana ny firenena nametraka hatramoa ny vondrona Europeana fa vonona ny anampy an'i Madagasikara hatramin'ny farany mba ho tena firenena fitaratra eo amin'ny fandalàna ny demokrasia aty Afrika ny firenena malagasy fa araka ny efa haintsika jiaby dia manamarika ny faha-80 taona nijoroany ny Sena na ny antenimiran-doholona amin'ity taona 2020 sy 2020 ity misy araka izany ny famitirana ny tantara fohifohy izay mandrakitra ny vanim-potoana no diavina izany antenimiran-doholona izany hoarantsika izay eo amin'ny rindratsary ny Mathieu Princy nanomboka ny taona 2015 sy 2019 no nitsangana ny Sena na ny antenimiran-doholona teto Madagasikara hatramin'izay 80 taona nijoroany izay nanana filoha enina ity androm-panjakana ity ny fandimbiny tantana azy raha fitiana tsotsotra ny nolalovan'ny Sena dia nandalo vanim-potoana 7 lehibe araka ny zava-nisy ara-politika teto amin'ny firenena ny volana aprily 2015 sy 2019 no nisy ny lalam-panorenana nametraka ny antenimiran-doholona ny asa nandritra ny repoblika voalohany 415 ny isan'ny loholona tamin'izany ka ny ray ampahatelo no tendren'ny filoham-pirenena raha nofidiny mpifidy vaventy isa-paritra kosa ny roa ampahatelony nosoloana isaka ny 3 taona ny antsasak'ireo loholona nandrafitra ny Sena nandritra ny repoblika voalohany 3 araka izany ny filohan'ny tantana tao ny farana ny taona 2070 sy 710 ny repoblika voalohany ary niditra teteza mity Madagasikara
nandritra io dia nofoanana ny antenimera ka nosoloina ho CNDD na ny Comité national de développement. 270 ny mpikambana nandrafitra azy izay nitambara ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoholona. Ny taona 570 sy 700 indray nitsangana ny Repoblika faharoa ka tamin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaka no totosaina tamin'io taona io no nahafahana nametraka ny CSR na ny Conseil suprême de la Révolution nisolo ny antenimera-ndoholona. Nandalo tetezamita indray Madagasikara nanomboka ny taona 170 sy 700 ka nofoanana ny antenimera rotonta ary rafitra hafa indray no nisahana ny andraikitry ny Sénat sy ny Assemblée. Ny 270 sy 700 ka hatramin'ny 120 nipetraka ny Repoblika fahatelo. Niverina napetraka ny Sénat sy ny Assemblée taorian'ny fitsapakevim-bahoaka. Tafapetraka ny olona ny taona 120 volana May ka 70 ny isany. Ny 30 no tendren'ny filoham-pirenena ary 80 no fidina tany amin'ny faritra. Niasa hatramin'ny taona 720 izy ireo. Tamin'ny taona 720 no nisy ny lalàna loi constitutionnelle nanova ny isan'ny olona ho 370 ka ny ray ampatelo no tendren'ny filoham-pirenena. Niasa nandritra ny heritaona ireo ary dia nitranga indray ny tolom-bahoaka ny afara tamin'ny tetezamita lavabe nanomboka ny 720 ka hatramin'ny 420 sy 20. Andritra io vanim-potoana io dia niova ho CT sy CST ny androm-panjakana rotonta. Nisy indray ny fitsapakevim-bahoaka natao tamin'ny 17 Novambra 2020 izay namerenana ny Sénat sy ny Assemblée nationale ka 370 ny isan'ny olona ankehitriny mandrafitra ny antenimera-ndoholona. Ny asa nanomboka tamin'ny taona 1920 ka hatramin'izao. Maro ny diaviny ao anatin'izany fotoana izany. Antom-panjakana mpanao lalàna voasoratra mazava ao anaty lalam-panorenana manomboka tamin'ny Repoblika voalohany ka hatramin'izao ny andraiky izany antenimera-ndoholona izany. Izay mampiavaka azy araky lalam-panorenana ny iainantsika ankehitriny dia ny fanazavana fa ankoatra ny asa fanaovan-dalàna itovizana amin'ny antenimera-pirenena dia mpanombontsaina ny gouvernemanta ny olona ary mpisolo-tena ireo vonim-bahoaka party sy ny raha-pahefana. Manampy azy ireny mijery ny lafy ny fampandrosoana eny amin'ny faritra ary miezaka mba tsisy faritra ho trato ary. Anisany andraikitra ny olona amin'ny maha-olo-pirenena anay ny fampanajana ny zolombelona, miady amin'ny kolokolo sy ny erisetra. Ny rafim-pitondrana eto Madagasikara dia ahitana antom-panjakana antsoina hoe antenimera. Roa izy ireo dia antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndolona. Amin'ny teny farantsay moa dia volaza teo hoe bicamérisme. Ary miankina miatrany izany dia mba hisin'ny fifanajam-pahefana, mba hisin'ny famarina toerany fitantanan-draharaha-mpanjakana, mba tsy hisin'ny didijadona ary tsy refesy mandidy. Araka izay famitianana ny tantara izay, androm-panjakana roa samy manana ny azy saingy tsy afa-misaraka ny antenimera-ndoholona sy ny antenimera-pirenena. Ny antenimera-ndoholona no manamarika ny faha-80 taona nijorony amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Mizana mandanjalanja ary fanina mamalavala ny gouvernemanta tokony hitondra ho amin'ny tena fampandrosoana aingana sy maharitra. Andraikitra sy zon'ny olo-pirenena tsirairay ny mitaky ny tamberina andraikitra amin'ny mpikambana amin'ireo androm-panjakana ireo manoloana ny andraikitra napetraka tamin'ny alalan'ny fifidianana. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany dia misy ny fitanilana eo amin'ny rafi-pitsarana ny raharaham-pifidianana izay misy ankehitriny tsy afaka misitraka ny zony ireo olo-pirenena nametraka fitarainana hoy ny avy amin'ny hetsika roy. Tsy ekena hoy hatrany izy ireo ny tsy maty manota eo amin'ny sehatry ny fifidianana fa miteraka ny sy manimba ny fahamarinana sy ny demokrasia izay tokony hampanjakaina eto amin'ny tany sy ny firenena. Nagnano fanadidina momba izay indrindra Edena Eliasy Erzora Jonarfony. Isan'ny fanontaniana napetraky ny hetsika roy tao anatin'ny fanambarany hoe mikolokolo ny tsirariny sy ny tsy maty manota eo amin'ny lafin'ny fifanolanana mikasika ny fifidianana ve ny HCC. Ohatra entina amin'izany ny valim-pitsarany ny fitoriana napetraky ireo sehatra mpanara-maso ny fifidianana isan-tsokajiny.
tsy azo jere-potsiny ireo tsy maty manota tamin'ny fifidianana ireo hoy ny Hetsika Roy nandritra ny fanambarany 13 Jolay 2024. Ny isa 9 ireo fitoriana noraisin'ny HCC ary nokarakarainy. Ny 9 tamin'ireo anefa nambarany fa azo raisina fa tsy mitombony noho ny tsy fisinana ny tsy fampiny ny profo. Tsy namaritra mazava ny profo tokony hoentina amin'ny fitoriana nefa ny HCC hoy hatrany ny Hetsika Roy ka verimaina fotsiny ny fitoriana napetraka ireo olom-pirenena sy ny sehatra mpanaramasin'ny fifidianana ary ny antoko politika maro samihafa na dia efa hita mibaribary aza ny tsy fisian'ny mangarahara tao anatin'ireny fifidianana ireny. Isan'ny nahazo tsikera-betsaka tamin'ity fanambarany Hetsika Roy ity moa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny seni izay nametraka ny fitanilana nandritra ny fifidianana mba ho tombotsoa ny olombitsy. Lafim-baovao hafa dia vita tanteraka ny fanamboarana sy ny fanavaozana n'ilay station de pompage na ny fitrohana ny rano any amin'ny lakan-drano izay no tanterana nandritra ny roa taona tetsy amin'ny faritra Andavamamba sy Anosizato anaty Azo Isotry iny no nanaovana n'izay lalana izay. Araka izany dia afaka ivarianan'ny rano avy eto Antananarivo makany ivelany Antananarivo ity station de pompage vaovao izay vao avy namboarina sy nohavaozina ity. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao. Vita ny fanavaozana ny station de pompage etsy Andavamamba anaty Azo Isotry rehefa namboarina sy nokarakaraina nandritra ny roa taona. Nahazo fotodrafitrasa manaraka ny teknôlôjia avo lenta afaka mitroka sy mamarina ny rano maloto avy any amin'ireo fokotany manodidina azy ho any ivelany Antananarivo. Araka izany ireo ponina izay eny amin'ny faritra Iva. Araka ny nambarany tompona andraikitra avy eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra dia voavaly ny etaetan'ireo ponina mahakasika ny fiakaran-drano eny amin'ireo faritra Iva ary azo heverina ny tsy hisian'ny rano miakatra eny amin'ireo faritra ireo rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Nanambara ihany koa ity tompona andraikitra ity fa station de pompage 10 no miasa eto an-drenivohitra ary raha miasa araka ny tokony ho izy ireo dia ho foana tanteraka ny olona ny ponina rehefa mikija ny orana eto an-drenivohitra. Ny alarobia 4 Jolay 2024 dia tonga teny an-toerana avokoa ireo tompona andraikitra izay nitotona afotsy sy nahandrona masaka ity tetikasa ity mba hijery ny fahavitany fotodrafitrasa. Ankoatra izay ihany koa dia nanao andrana ara-teknika ireo teknisiana manam-pahaizana avy any ivelany. Izao zany ny valin'ilay fantaniana hoe aiza ny commune fa dibo-drano izay ety amin'ny faritra Iva. Manomboka eto zany dia mifampizara ny andraikitra satria ny ranon'ny Antananarivo dia ny apipa foana no mikarakara azy dia ny apipa no manao ny zavatra tokony atao mampandeha azy eto mandritra ny taona. Fa ny tombotsoan'ny vahoaka n'Antananarivo dia manomboka eto zany dia tsy misy ny hoe tondra-drano izay ety Ampefiloha hoe tondra-drano izay ety Ambavamamba tsisy an'izay tsony. Fa efa ela nomboka ny asa ary efa nisy orambe tena orambe teto Antananarivo voaingana dia tanatin'izay no nahitantsika hoe tsy nisy tsony ny fivoahan'ny lakan-drano nandeha tany mivoaka ny toerana fa tena mivoaka tsara ny Antananarivo hatrany Ambohidratrimo ny lakan-drano. Raha araka ny voalaza ny tompona andraikitra avy eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra hatrany dia tena manana andraikitra goavana ihany koa ny mponina amin'ny fikajiana sy fikoloana izao fotodrafitrasa izao. Toy ny fitandrona tanteraka ny fahadiovan'ny lakan-drano, ny tsy fanariana fako ao anaty tatatra fa ahina mety animba ny fotodrafitrasa izany. Ny afatra angezabe farany zany dia ny fanafarana antsika tokatrano isa-pokotany hoe tsy azo atao tsony no manary ny fako anatin'ny lakan-drano tsy maintsy madio isika. Tsy azo atao tsony no manetsina izao zavatra vita izao. Manentana ny mponina araka izany ny komina Antananarivo renivohitra mba samy mitandro sy anazy ireo fotodrafitrasa izay natao mba ho tombontsoa be sy ny maro satria Antananarivo dia sy ombona ny malagasy. Nisy ny vaovao izay nihely tamin'ny Haino Amanjery tamin'ny omaly izay nagnambara fa tsy ankasitrahan'ny ny mpivarotra eny Anosibe ny fanamboarana ny bazary vaovao. Tsy mitombona nefa izay ary pikaramanady ireny nagnano fanambarana omaly ireny raha ny nambarany ireo mpivarotra tena tompony toerana eny Anosibe. Nagnano fanadihadiana ary nijery fotony momba izay Nory Fitiavana sy Mathieu Princy mitatitra ny vaovao. Fanakorontanana avy any ivelany no fototry ny olana manoloana ilay fananganana tetikasa tanterahany eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra eny Anosibe.
ka mpanao politika izay tsy faly amin'ny fananganana izany foto-drafitrasa tsena izany no anisan'ny tena ati-donin-kotrika tamin'ny fanakorontanana. Araka ny nambara lehibe an-tsena, marina fa nisy mpanao politika hitantaratra teny antoerana omaly ka izay no heverina fa nanakarama ireo olona avy any ivelany izay misandoka ho mpivarotra. Nisy moa ny karazana dian'olona hitarika ny mpivarotra hanohitra ny fanapahan-kevitry ny komina sy ny fampiresahana nisy teo amin'ny komina sy ny taminy. Ny tena mampalahelo amin'ny zavatra misy olona avy any ivelany tsy miasa teto anivon'ny tsena Nanosy be na mampiasa ny tsena Nanosy be no mitarika ny fanakorontanana. Toa amin'ny fomba mihitsy izy ngamba misy récupération politique ngamba ny tian'ny olona tongavana amin'izy. Eto amin'ity fitantanana ny tsena Nanosy be dia rehefa misy zavatra atao eto alohan'ny ampiarana ny fanapahan-kevitra misy foana ny fampiresahana. Izay no mahatonga ny hoe ny zareo amin'ny tamina tsy nisy fanoherana na korotana natao satria efa nandeha ny fampiresahana. No amafisy nisy olo tena ny mpivarotra fa tsy nahazo alalana velively ireo andian'olona izay misandoka ho mpivarotra manakorotana ny amin'ny fananganana ny tsena vaovao. Ankoatra izay, nambara nisy olo tena ny mpivarotra trany fa manaiky ity foto-drafitrasa ity ny mpivarotra. Ao anatin'ny fantsarana zao tsika manatsara ka tsy azonay mihitsy zany hoe anda fampandrosoana izay mpivarotra. Zay zany dia manameloka ny mpivarotra izay tsy mahazo alalana ary tsy mahafantatra ny ninakory dia za mitenen'izy ireny hoe mpanakorotana izy ireny satria tsy nahazo alalana ary olona tsy mpivarotra kory izy ireny dia miteniteny foana satria zavatra io matoa akena dia mahasoa rehetra matoa zany ny sécurité tamin'ny mavatovaratra nanaiky ny foto-drafitrasa dia tsara zay ary maromaro izy eo nanaiky an'izay koa izay mpivarotra fa mahasola izy tompoka ka zay no afatra amin'ilay olona rehetra hoe aza manelitsao aiza manakorotana fa zavatra nandeha ambaratonga maro vonekena tompoka. Tsy ny mpivarotra ihany no mankasitraka ny foto-drafitrasa ny komuna Antananarivo renivohitra fa ny mponina ao Nosy be noho ity foto-drafitrasa ity izay vahaolana amin'ny tsy fananana asa ny tanora raha ny voalaza. Ohatrany tsy dia olona avy eto an-tanàna daholo izy olona mponina eto fa ohatrany hoe olona voakarama ilay izy andian'olom-bitsy voakarama misy ihany ray roa mety hoe mpivarotra fa saingy voafitaka ihany koa izy tsy nalala hoe inona nitonan'ilay olona eto antsika andeha anatina mpanao gazety fa teo izy vao nalala hoe voafitaka izy sotra azy aloha amin'ny atsapan'izay izy fa zay mponina zany mahatsapa fotsiny hoe mety aminay mponina ny foto-drafitrasa ho ataon'ny komina eto satria ny antony mampiroborobo ray ny asa ho an'ny tanora tsy anasa eto amin'ny tanàna misy anay. Etsy andaniny manohana tanteraka ny foto-drafitrasa ihany koa ny eo anivon'ny Tamarady voalaza ny tompon'andraikitra eo amin'ny resaka fandriam-pahalema-tsena. Mety aminay zany ny fisian'ilay foto-drafitrasa satria presque zany ametrahan'olona mpanjifa tomobile maty amin'ity sy fanaovana maloto dia ny ekenay fisian'ny foto-drafitrasa. Mahery ny 3 arivo ny isan'ny mpivarotra ao amin'ny tsena ny Nosy be saika manaiky ny fananganana tsena vaovao eo avokoa ny ankabaroan'izy ireo raha toa ka andian'olona mpanao fihetsiketsehana ihany ireo tonga nanakorontana. Fa vaovao ny sosialy tafiditra indrindra agnatin'ny vanim-potoana ny nitsy antsika zao na ny ririnina izany. Araka izany dia miasa mafy tokoa ny lamba mafana firakotra na ny bodofotsy raha ny zava-misy hita agnatin'ny fanadihadiana izay nataony noro fitiavana sy tahiriny anaranary ny rina nefa dia tsy ny malagasy maro no afaka misitraka an'izany mividy bodofotsy vaovao izany rehefa tonga ny nitsy karan'izao. Horantsika izay vaovao zay. Tsy manomana teti-bola ho an'ny bodofotsy intsony ny ankamaroan'ny malagasy hiatrehana ny andro ririnina amin'izao noho ny fahasairanana sy ny tsy fisian'ny vola no antony ka izay kely eo am-pelantanana ihany no ampiasaina raha ny voalaza. Manaprofo izany fa miaina ao anatin'ny fiafiana sy ny fitsitsiana tanteraka ny vahoaka malagasy noho ny fiakarany vidim-piainana. Tsy manomana le vola mihitsy tsy maharaka le fidiram-bola satria tena enjana be zao le mitady vola. Ny resaka karama zany tsy dia ampy satria hoe mahazo bodofotsy telo efatra fa le karama mihitsy maivana. Tsy manomana mihitsy aloha fa dia na tsisy vola nomanana an'izany. Ie fa dia efa entina amin'izay eo fotsiny aloha le izy hatramin'izao. Tsy manomana fa zay ao ihany.
vola tsy misy tsena zao tsisy mihitsy tsy manambola tsisy vola natokana ho amin'izany mihitsy. Etsy andaniny nahitana fiakarany ny vidin'ny bodofotsy amin'izao hizanondra teo no anisan'ny mampiemitra ihany koa ny mpanjifa. Raha toka 5,3 alariary ny bodofotsy iray, tafakatra 5,7 alariary izany amin'izao. Marina nefa fa tsy azona tombony loatra ny asa fivarotana bodofotsy raha ny nambarany mpivarotra. Le vidina bodofotsy amin'izao miakatra be. Zay ny tena filaza satria misy ny bodofotsy vita gasy vita malagasy dia misy ireo bodofotsy izay vita sinoa. Dia tsy dia misy zany le izy aloha raha mihoatra tamin'ny taona manaraka rehetrarehetra iny. Zay no azo lazaina hoe natao hoe zany toetrandro mangatsika tsy dia mampisarika ny olona loatra le izy. Izy zao raha tamin'ny herintaona namidy teo amin'ny 5,3 alina zany le vita sinoa reny. Zao izy efa lasa 5,7 alina niakatra betsaka mihitsy zany izy tamin'ity taona raiky ity. Efa izy moa misy karazany maromaro zany le izy, misy karazany 4 eo. Dia zay no mahatonga azy hoe miakatra kely sy nidina kely. Miakatra eo amin'ny 2,000 isaky ny bodofotsy zany le izy zao. Za dia tonga dia milaza hoe sahirana malagasy satria le ara-bola koa raha mahita fiainana koa moa zany tsy afiainana fa mafimafy. Mafimafy ho an'ny vahoaka le izy dia sahirana vahoaka nao vidika tsara raha misy anakare zany ho tafiana an-trano na anankiroa amin'ny olona 2 an-trano dia efa ataony mahavitsy. Ankoatra izay tsy milamina ny fandriam-pahalemana eny ny Anosy Be eny indrindra ny eny ivelan'ny tsena. Manjaka ny asa fanendana sy ny von'olona raha ny loharanom-baovao azo teny antoerana. Fa mana miroborobo ankehitriny ny ezaka amin'ny fanafonganana ny tambazotra mpikirakira ireny jamala na ny rongony ireny eto Madagasikara. Sandrongony mirefy 20 hektara indray izay ahitana jamala maitso milanja 990 sy 990 kilao no nopotehany zandary tao amin'ny lemaky Ankiloloaky distrikany Ampani. Mpamboly sy mpivarotra jamala miisa 4 kosa no nosamborina ary nahiditra amponja vonjimaika. Niara moa ny fokon'olona tany antoerana nanapotika io saha hanambolena jamala io. Ankoatra io tanimbolina jamala io dia tafakatra 7 gony ireo jamala maina hita sy nopotehana tany amin'ny faritra iny. 4 gony kosa no voan'ny jamala famboly izay milanja 50 kilao ary pasimborina tsy ara-dalàna ny raiky anisany hita tamin'izany. Nodorana teo anatrehany toniany mpampanolalana sy ny lehiben'ny distrikany Ampani andrefana moa ireo zava-mahadomelina izay tôjy ireo. Fa lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny sehatra ny fanatanjahan-tena dia miditra amin'ny andro fahaenina nandritra n'izay fanombohan'ny lalaon'ny nosy izay ity taranja raiky ity fifaninanana ara-panatanjahan-tena raiky ity eo amin'ny laharana faha-4 no misy any Madagasikara amin'izany lalaon'ny nosy 7 sy 2 izany izay nahazo medaly 30 isa. Ny voalohany kosa dia ny mpilalao ny nosy La Réunion Maurice Azafady raha toa ka La Réunion kosa no laharana fahatelo amin'ny izany. Jessica Miray no mamintona amintsika izay ako ny lalaon'ny nosy izay. Azo lazaina fa tsara toerana ny Madagasikara eo amin'ny filaharana amin'ny lalaon'ny nosy izay tanterahana ao Maurice amin'izao. Na dia somary hita taratra ihany aza ny faharatsy ny fanomanana teo amin'ny taranja sasantsasany. Faharoa ny toerana misy any Madagasikara manana medaly volamena 3 Maurice no eo amin'ny laharana voalohany manana medaly volamena 7 La Réunion no eo amin'ny laharana fahatelo manana medaly volamena 2 Ny nosy Seychelles no eo amin'ny toerana faha-4 manana medaly volamena 9 Mayotte no eo amin'ny laharana faha-5 manana medaly volamena 2 Comore no eo amin'ny laharana faha-9 ary Maldiva no eo amin'ny laharana faha-7 izay samy manana medaly iray avy. 420 amin'izao ny fitambaran'ny medaly azon'ny Madagasikara. Ankoatra ny medaly volamena 13 dia nahazo medaly volafotsy 13 ary medaly alimo 40. Tsara ny manamarika fa ny isan'ny medaly volamena no anaovana ny filaharana.
Ny taranja basketball no anisan'ny mampamiratra ny ekipa malagasy vehivavy. Nandresy ny mpampiantrano teo amin'ny isa 470 no 770. Laharana voalohany amin'izao i Madagasikara eo amin'ny vondrona misy antsika. Nahazo medaly volamena telo ihany koa i Madagasikara omaly teo amin'ny taranja azakazaka. Laharana voalohany misy any Madagasikara amin'izao amin'ny taranja fibatana Fonjamby, izay nahazoantsika medaly volamena 20 raha faharoa no misy ny mpampiantrano nahazo medaly volamena 3. Tapitra tao ihany koa ny vaovaontsika tamin'ity matonala ity tompoko lasy tompoko vavy makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny velomandram-pitafa ho amintsika rehetra ny tenako amin'ny manaraka koa. Sampy tsara tompoko lasy tompoko vavy.